Mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS tonga soa atao anatin'ity fandarana ity fotoana izay anasantsika vahiny eto amin'ny haino manjery MBS iresadresana ny toe-dra-pirenena ny politika ny vaovao mafampana ihany koa tamin'iny herinandro iny Andriamatoa Christian Tabera no vahintsika eto izy moa dia mpikambana mavitrika ao anatin'ny tanora RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara avy amin'ny antoko kintany Madagasikara sy ny CRN zanak'antitra ihany koa ary zanaky ny faritra manakara iny zany mazava ho azy miarabanao tonga sy indray eto amin'ny plateau any MBS ka voalohany aloha fary miarabany vaoko malagasy rehetrarehetra ary misaotry razana sy zagnahary avao koa nahavitasika an'izay fiainan'andro an'izay araky voalazanao teo moa zany hoe nangatahany be sy ny maro ny fiakaragna eto ndray amin'ny toe-dra-pirenena izay miazakazaka amin'izao fotoana izao ary mafana dia misaotra anareo radio télévision MBS aloha nanasa mba hahafahanay mamakafaka sy mampita ny vaovao réalité tena izy zany agny amin'ny isa tokantragnon'olo ambanivolo rehetrarehetra agny. Ny ilana ny Andriana Zafimbelo Sylvestre isan'ireo nasaina nandritra ny fitokanana ny asa fanarenana ny rova Manjakamiadana omaly raha ny fanazavana dia nitambositra tampoka ary nidaraboka ity ampanjaka ity raha iny nitsangana tamin'ny fotoana natongava ny filoham-pirenena nandritra iny lanonan'iny. Andriana solontenan'ny mpanjaka Zavisoro avy an'ny farafangana izy no nasaina anome voninahitra iny lanonam-pitokanan'iny. Tsara moa ny manamarika fampikambana ao amin'ny CRN na ny Conseil de la Réconciliation Nationale izay natsanga ny professeur Zafy Albert ity ny ambo omaly ity. Hoy zanao teo hoe resaka mafanapana am'ireny resaka rova regny amin'ny foko Zavisoro anazy zany foko Zavisoro manko faritra tsy matsinganana izy io fa sy eny ao agnatiny any zany le vatovavitovinagny foko Zavisoro zany dia mirepresente ny foko 20 izy io ary eto moa zany de mitondra ny alahelo ary miondroka mpanajana satria ny ampanjaka tsy azo atao maty fa miambo zay ny filaza azy ka reny zavatra reny zany de manamelaka ny fitondram-panjakana ihany satria izy nanao organisation zay tsy ny fampiarana dia nenay zany ny maty nenay zany ny ambo de zay zavatra zay zany misy polémique kely ihany tiako ambara am'izay karazana hoe nenay izy ve zany natao sorina tao tamin'io andro satria fa nilaza ny Andriana Arabaroel zay tena mazava ary sy agnomezako signy anazy fa tena nipetraka ny azy hoe raha ohatra ozy ka mbola mesisy tamin'io fitondram-panjakana dia hoisy loza ao iny le loza iny zany asakasaky asika misara vahoaky sy ny mpomba fitondram-panjakana sy ny fitondram-panjakana hoe inona mba eritreritrareo rehefa matory agnaty body fosy agnatin'igny zavatra niseho igny zay zany nazoko ambara amin'igny. Ao anatin'izay moa zany dia asaina ianao mpijery naraka hatramin'ny farany ity fandarana ity sy ny ady hevitra eto tonga de mahitsy benga mafantaniko momba an'izay Andriamatoa Christian ny zavatra isan'ny nahagaga de hoe tsy nahitana sary ny paritaka tao anatin'ny zavatra nitranga teny amin'ny rova iny mety inona no antony ambadika zay satria iarahantsika mafantatra ny teknôlôjia iarahantsika mahita ihany koa hoe ny afainganan'ny olona ao anatiny hoe misy zavatra mitranga anankiray de vetivety miparitaka anatin'ny tambazotra serasera Facebook tamin'ity ndray mandeha ty ohatrany tsy nahenona sady tsy nahita na izay ara nikaroka an'ilay sary ohatrany sahirana ihany satria ny aina manjery tao ange ny aina vaky jery tao aina vaky jery ny porony mpitondra fanjakana tao de niezaka nanafina an'igny zavatra igny même aza za miteny aminao fa ny première dame nanitsaka ny tapis rouge igny de somary nisy déséquilibre kely teo zany hoe saky enjera izy teo zany de tsy navoaka zay zavatra zay tsy hoe ny famoahana an'izay no hoe ny maninona fa io fanitsahana tapis rouge io miainga avy amin'ny resaka razana sy ny fanamasinana an'izany misy dikany matoa déséquilibre kely mba tsy lazako hoe tafitoiny izy teo fa io moa zany araky le voalaza zay za famille olo victime meto milaza eto hoe ny ambony ampanjaka VV Zafimbelo di VV ary izy io aza tsarovina tsara fa membre ny CRN io membre ny CRN io ary tao amin'ny Villa Elisabeth foana ny toerany io tamin'ny fotoanandro tombona kokoa zany le teniny i Andriamatoa Andriana Rabaroel teto satria
mba ho fagnanaragny fitondram-panjakana zany sy tokony atao forchine zavatra ohatran'regny afa ny fifidiana nanaova doublon sy ny tariny teo natao forchine zay nahalany asika madidina zay indrindra mantsy a isan'ny nazahoanareo fanakanana betsaka mihitsy ny indrindra fa ho anareo CRN zany ny hoe resaka faty ola fiamboana mpanjaka ave de ampidirana resaka politika tamin'ity fahafatesana na filana ny ampanjaka avy am'foko zavosoro zay misy anareo ity zao zay ne tsy mila problème fitondram-panjakana fa igny nataony de vitany izy igny inona ny résultat maty le ampanjaka zavosoro zay solotegna nalefa tao inona raha zany mba fanazavana oentin'ny mpitondra am'izao fotoana zao ary za mangataka misy mba hoe mba iza niakatra media eo ao amin'io ministère ny serasera io am'izao fotoana zao fa zahay famille atanke mba Christian taberan'Andriamana soraina sy ny foko zavosoro de mampalahelo zany zany zavatra regny fa ho hita eo moa esy ho hitandregny hoe inona mariny zavatra atao ambadika an'iregny nareo ve zany tena miny fa hoe vokatry ny tsy fanajany ny fitondram-panjakana ny fepetra zay napetraky ireo ampanjaka teto Madagasikara na tonga ny loza zay nitrangina zavatra logika ne zany ity mois de novembre ty sy fotoagna faganaovagna an'io fa sy homesy igny filohan'ny republika satria izy sandrina de sy lalany iny dikany igny dikany zany igny dikany vokana ataonao monsieur le président chef rongony igny le vokany igny zany karaha mbola sa amy manaraky za tsy ho be fagnazavagna eto de toy izy any le izy de ho hitanareo eo mivokany anareo mpitondra tiako tenenina am'zany fa ty Madagasikara ty tsy tenitenenina foana monsieur le président le hoe masina ny tandrazana ka am'izao fotoagna zao efa sisy fandraragna an'zany sanaka am'izao efa sisy firaraigna an'zany sanaka am'izao ka malahelo ihany zany am'regny fitranga zavatra regny mbola mamerigna alahelonay zahay fa izareo nagnano an'igny raha igny da gnanay maty raha izy igny zany raha tam'zareo tagny nisy ny amboa na saiko sona filaza anazy anjaran'zareo hoe misaran'zay fa sy de gnano polémika be n'igny loatra ao eto eny aritry mahakasika lay fizara-paritra any amin'ny faritra vatovavy fitovonany iny ianao zanaky ny faritra ahoana fomba fijerinao an'io satria hatram'izao mbola miteraka resabe misy solom-bavambahoaka avy amin'ny mpanohana ny fitondrana mihitsy aza moa ohatrany hoe somary hafahafa zany ny fomba faneho-kevitra tatoato zay Andriamatoa Christian Tabe raha ahoana fomba fijerinao azay resaka hoe fizara-paritra misaotra besaka lavana Germain tiako be le fanotaninao tsy mety io satria zao ara-pinoana ho an tiako tenenina i manakara izy amin'ny vohipena neka diocèse ny farafangana tsy adala ny fanjakana romanina katolika nanao an'izany ary sy misy mifampiresaka amy ray aman-dreny mpitondra tagna amy resaka mpanjaka izy tam'izany fotoagna zany eo amy resaka araka administration ndray fizarana araka fanjakana ndray zany i farafanganane ka sous-préfet i manakara ne ka sous-préfet ny farafangana ary kongo zany sous-préfet ny préfet ny mananjary mifeany kongo zany sy adala ny colonie na ny voanjo nanjanaka asika teto nagnano an'izany sy maintsy misy fifampiresagny tamy ray aman-dreny tam'izany fotoagna zany afasa asika androany ny minimize na gn'agnambanimbany zavatra taony gne ray aman-dreny taloha zany za zany eto hoe mampalahelo satria miady rery nisy olombavambaoka avy ao Kongo za zany eto de miteny hoe zahay zanaky ny faritra Simasinganagny koa satria i Manakara magnerana ny Madagasikara district ny Manakara be commune indrindra gn'isany 47 commune ino moa gny créer district ny Sasinaka ino sy créer district ny Apasimanjeva afagny mba mametraka an'izay faritra fatelo amby roapolo zay ao agnatiny tika resaka région ty zany raha zavatra resagny zany fa fila ambany io zany karazana fila voatsiary gnane pomba gne filoa amin'io fa gne filoam-pirenena amin'io jamba sisy raha aina anegna hoe na gne ministre coach ministre gne télécommunication amignao ane zanake faritra ve zany olo zany zatra loatra ty fitondram-panjakana ty mianticiper na manao zavatra alohan'ny fotoana amy zavatra tokony atao ara-dalagna gn'antony de zao mbola tsy lany any amin'ny intermera pirenena akory le faritra fatelo amby roapolo zay tokony manara-dalana ho promulguen ny président république de fa manao fety sasany io fety io zany de zao koa satria efa andeha gne propagande gne sénatorialy am'izao
de nylansegny tao zany de navory daholy rehetrarehetra signé be ny tanàna zay nomena segny misy be ny tanàna tao mba mifampitelefony aminay mba mifakazo réseau aminay fa nomena segny misy ny fitagny na vorovory tamanakara tao io zany de zao ao agnatin'io faritra vatovavy fitovinagny io satria ereniko avy ao da malala endrilako aby izy aby daholo da lalako sara misy réseau ao atao hoe agnakara zay io tena mpagnakorotana ao zay problème anisan'izany ry gouverneur atony anisan'izany ny SGP agnatin'io présidence io fa tsy efa nisy kosa ve ny fampiresana tamin'ny ampanjaka satria raha hitako ny sary izay niarahany filoham-pirenena sy ireo ampanjaka taoriny fitsidiany Toliara tany amin'ny resaka kerea de hita kosa Andriamatoa Christian hoe nisy ampanjaka niaraka tamin'ny filohan'ny Repoblika marina daholo zany resanao zany namana Germain fa gn'ampanjakany nohony zavatra sy azo resagny eto amin'ny plateau da misy ampanjaka varimasaky misy ampanjaka tena mijoro mahampanjaka anazy ka malalagny tantara ka mamaka afaka zany ara-tantara zany raha hainao Antananarivo aty monsieur le président sy frongony sy hain'olo amin'ny districtny Forcarno na ame districtny Kongo Forcarno ao raha hainao sy ho hainao aty mifampiankiny zany tokony mba hoe nisy considération zany hoe solombavam-bahoakako le ao ary anisan'ny nitolony tamin'ny 73 député zay na avy an'igny élection anticipée zay nitiavanao anazy igny tokony mba misy any zany le respect ino e nanakagna anazy mba amin'ny resaka mba hoe ma collègue raiky mba mifagnatogna aloha mba mifampiresaky fa regny ampanjaka zay navorovorony tagny regny ane ampanjaka varimasako hoe omenao ampifalifalinao androany sy gnanino andreo de miady amsi amby izy ampanjaka ao ary re tena ampanjaka be sy mijoro amregny fa regny le ampanjaka anjagny regny voakarama misy aza tao ane nisy an'izao hoe gn'ampanjaka be tao nalainay sasany ame V8 da Antananarivo aty very gn'ampanjakanay ndrenogny sy very izy fa nalainay sasany forchine ampagnekegna n'io zavatry io tamin'io fotoagna io fa eto ao zany de magnetagne amy mazanakaranakavinareo ana atemoro endriko amy mazanakaranakavinareo ana de magnetagna oeto hoe aza zarizarain'olo asika aza idirikidiran'olo zany fa mijoroa atsika amy zavatra tena réalité tena marina fa ampiady asika io zavatry io ny filohan'ny République de sisy raha fantany agny dre miditra andragno be ne filohan'ny République sy lalany ay place misy anazy dre io ministre coach napetrany ministre télécommunication sy lalany hoe rehefa miditra andragno be zany ame palais royal sy lalany ay zany misy ala ty amin'io ane namana Germain zay zao zanaky gne faritry ary sy amplis ny zanaky faritry fa zanaky andrina ame clan misy ana na ato amign Atemoro ame Ndrilako na ato amigny Zavosoro amy Abako fa misy fepetra sy mesarainao rehefa miditra andragno be anao hoe anao io zao zany aizagny place misy anao rehefa miditra andragno be ampidiro andragno be moa fa ndraiky place ipetrahany io ministre ny coach gnagny io nagnasavoritaka ny ty raha ty sy fatany enarsy ny fanadiaditsika manaraka ny mahakasika ny zavatra nitranga tany Nosy be Elville ndao raha tsika aloha zay fanadiady zay toy izao ny zava-nisy tany Nosy be io atoandro io tonga hitsidika ny orinasany ny magirosy ny tia koa ny filomarika Ravalomanana saingy mpitandro ny filaminana sy ny préfet no tonga nitsena azy ary tsy namela azy hiditra hatramin'ny farany mihitsy tao amin'ny fananany tsisy olo-mavambahoaka na senatera nefa izy ka nahina mory olona saingy vao nahita sy nafantatra azy fa tany Nosy be ny tenany de nirohitra nanantona azy ny olona nisy tamin'ireo olona aza vao nahita azy de nanasa azy hiditra an-trano ka nampandroso ary nampisakafo nandroso tokoa izy ka de nisakafo nitovy tsy misy valaka ny zava-nisy tany Toamasina ity niseho tany Nosy be ity hitsidika ny fananany saingy tsy navela niditra inona no tena mampanahy fananany anefa io azy manokana na ilay antsona ihany koa hoe propriété privée inona no atahorana mafy aminy ino ny fanadidina ny zavatra nitranga tany Nosy be Elville Andriamatoa Christian ahoana ny fomba fijerinao andreny hoe azo heverina ve ny rosotsika ao anatin'ny fampihavana-pirenena satria ianao de ao anatin'ilay antoko CRN magnameliko an'iregny zay satria zao mba ajaonareo mpitondra fanjakana aloha ny statut ma flou teo aloha na ex président anazy ino magnomezanareo anazy miaramila mpiambiny 12 pièce corté tout rehetrarehetra ka raha izy zay tsy nagnentagny fa karazana agnaty diverany président ny mpanohatra am'iregny tsy nitondra ny anarany maha président mpanohatra anazy izy
fa nitondra ny anarana marika raha valy manana anazy tsotra eo na izy raha tsy nitondra an'izany hoe ny gesta hoe za chef d'état tonga eto tsy nanentana mihitsy zany izy azonao fa kosa misy antenne visivisy agny zay mba nampahafantariny efa tongavany ka natonga ny regny fitsidiana an'iregny orinasa regny tsika ve zany mpitondra fanjakana zay nanongana anazy sy nanimba gny fanagnana tamy 2009 de mbola tsy maty voalavo kibiany am'izao ho lavitra zany ny fampiavana-pirenena ary ho tapaka ny tadipotra raha zao no izy ka hoy zao hoe andrimatofoloha sy firongony oka zay fifagnenjegna zay oka zay fifagnenjegna zay ary eto koa de manentana ny vahoaka malagasy rehetra fa rehefa tonga ny tokoa sy misy mazy mitsoka tsony ny mpitondra eto ho aminay CRN inona ny antony izy anao namana Germain ny antony de zao tsy afaka mi dialogue ny fampiavana-pirenena tsika raha mitsoka foana mpitondra fa ny mpitondra sy afaka mitsoka am'ty fotoany ty fa eto satria ho avy ty raha ty soela raha izao toetratsika zao gnanaovantsika anazy satria mana limitiny any na mana fetrany any ny fifandeferany eto zay lazaina fa vitsy anisa manarangarana sady ve zany ny ao anivon'ny CRN fa izy ny korotana eto Madagasikara afaka tsoatsy zahay CRN sy mila korotagna zahay kitany Madagasikara sy mila korotagna zahay taberarandriamanasoa sy taberarandriamana zay tabera Kristian sy ny taberarandriamanasoa rainy sy ilaina korotagna fa kosa raha izao izy savaty aminay ngana tonga korotagna zany zao e fa avy amin'izy mpitondra miprovoke ahoana moa gny filohan'ny RMDM zay kosa aloha eto amy mampikambagny RMDM anay de miaro sisy fepetra ny filohan'ny RMDM zay sy miaro Tico zay sy miaro triple A fa miaro an'le olo le personne zany gn'arovana eto nagnino moa izy andeha nosy be agny angay sy gasy no feperanao hoe sy mazy miditra ato anao sy mazy miditra ato anao iaho de magnafatry préfet ny Dego eto satria nosy be zany mbola Dego fianazy ataovy moramora avao endrila ataovy moramora avao endrila sy fampitogna agnara eto asika satria tsika fakafantatsy loatry iaho zanakao amy resaky eto ataovy moramora avao fa satria zao anareo regny de poste politique ohatran'izany e commandant groupement agny na commandant surgène ao agnatin'ny gne fari-piadidiny gendarmerie ao amy satria zany lehibe ny emo région agny ataovy moramora satria zao ataovy anatra ny nahazo any sasany teo aloha le olonareo satria zahay mpanohatra zay efa maro anisy am'izao hitondra zay rapiso de gne masara ve namana Germain de gny fa malety foana zany rehefa avy nigadra ray any de ianjarany ray am'zany migadra am'izao de zay zany fa zay serena sy makasitraka an'izay fa raha ohatra kosa ka zao no izy sekenay gne filohanay RMDM zay magnara-dalagny sara-dalagny no savelanareo mizery gne mba tongotonony hoy zay sud-est agny tongotonony zany karazana hoe vie privée-ny manokagny amin'io resaka société-n'io droany ane zany droany zany misy ve zany ny everatsika satria le resaka hoe fampiavana-pirenena ny fanatanterahana n'ilay accord izay ny fanarahana tany Maputo satria ianao de isany hoe zanakantitra araka le lazaiko teo ny CRN raha teo isany nanana olana tamin'ny filoha Marc Ravalomanana teo aloha ary isany nanongana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana teo amin'ny fitondrana marina io raisiko le hoe anisan'ny nanongana anisan'ny nanongana zany tabera niaraka tamin'ny président zafo zany tagnatin'ny CRN de miroso anao teo am'le fagnotaninao hoe ahoana zany ity resaky fampiavana-pirenena ty par rapport n'ity zavatra atao ty ho lavitra ho any lalan'ny fampiavana-pirenena savy aminay CRN na ny mpikambagna amin'ny RMDM na ny filohan'ny RMDM na gne vondrona panorama gne malavitra anazy fa gne dinikasany mpitondra araka tenin'ny tuliara zay fitiava-ty izy sy azo atao forcé avao fa rehefa tsy mifankatio de accord moa agnatin'le politique koa le sy misy mifankatia la mifankatoky fa mariny fitiava-tanindrazagny mampiray anay ao agnatin'izay zavatry zay ka zay zany eto de mbola tsy vizaky le dernier moment alohan'ny fividanagny sénatorialy amin'ny 11 décembre ka hoy zao hoe fotoana zao monsieur le président isokafany adevitra amitsika mpanao politique eto Madagasikara mba sy anagnena asika fa zahay kosa de magnetagny vahoaky sy zahay mpitarika anareo vahoaky io ane de lazaina hoe fa vitsy anisa zahay eto ny vice anisa moa ahoana ny anaporofony fitondram-panjakana am'izao fa vice anisa ny président Marc Ravalomanana zay candidat la présidentielle izy teo niaraka tamy jiabako niaraka tamy pasteur Mayoly atambaro moa gne pourcentage ny zany rehetrarehetra zay mitambatra ao zany kilazanao vice anisa plus ny vondra-panorama zay nisokatra amy rehetrarehetra anatin'izany ny MTS ny Rolara Siraka sy ny tariny candidat la présidentielle aby ane zany
sy voatanisy to elako signy azonao ka hoy zao hoe efa lasan'ny aty amin'ny elatra gauche na ny avy ny maro anisy am'izao fotoagna zao fa ny mpitondra ny vitsy anisa fa ny tsy mampitovy fotsiny angamba zay kosa aloha zany sy mainsy hiteny anao eto hoe hitady seza ve nareo sa hitady fiara mitantana zay sy mitady an'izany fa zay zany hoe fiera amin'ny mahampanohitry anay io satria sezangeza be io eto anatrehany firenena satria zao fa tsy mampitovy anay fotsiny angamba hozy anao tonga de anticipeko le fanotaninao ny tsy mampitovy anay fotsiny de hoe tsy mandray bodekesy sy mandray avantage tsy rarahina ino zany sy rarahina ino zany namana germain fa ny bondekesinay zay isoragna zagnahary de vahoaka mihaino anay io bondekesy tsy voavidim-bola namana germain ary miady jusqu'à farany io jusqu'à l'infini ty zavatry ty ka hoy zao hoe avelao zareo eo managna aretigny fa iay de miroso ho amin'ny fametrahagna démocratie ny CRN kitany Madagasikara zay membre mavitrika ato agnatin'ny RMDM sy ao agnatin'ny coalition na cohabitation ny vondrona panorama am'izay fotoagna zay ametraka ny démocratie sy oela hozy de eto ao zany de mamela afatra sady averimberiko namana germain satria ny poste resaka commandement na ty amin'ny militaire na any amin'ny resaka civil resaka ohatrany zao miteny fosiny amin'ny resaka préfet ny Antananarivo aza mokamoka loatra andrimato préfet marina anao fa sady administrateur civil sady général ihany koa ny anao rapitso ny jerevo fa sy ny androany ohatrany zany e poste de commandement eto commandant ny groupement commandant surgène ny anao rapitso ny jerevo fa poste de commandement politique io aza de mokamoka loatra menace ve anao zany sy menace koa ino moa ny menace ino ny force ko za Christian Tabera sy menace eo fa mampitandrigna fosiny aho am'le hoe firy moa zay officier gadragadra fahatany zay sy tompona ndraikitra ambony aux emplois de l'état ny gadragadra fahatany amin'ny fandraisana baiko sy avec intelligence na baïonnette d'intelligence firy zay agny izy nanavitra azy aminay mpanao politique zay mpanao politique ane namana germain ty ategna rehefa azonao efa efagny io da voadakagny anao rehefa aveo da anao migady agny chef fianakavianao miregle an'zany agny ianao nresaka teo hoe ny voninahitra mibodekesy ngeza be ho anareo de hoe ny vahoaka miaino anareo nareo ve tsy leo miresaka am'ty fitondranyty foana efa ela ihany tabatabanareo zay nefa ohatrany hoe raha natondraka ambolongisa ho an'ny fitondram-panjakana mariny io anao namana germain raha natondraka volo ambony volongisa ozy anao fa ny fanaovana politika ane namana germain soasika vaoaka malagasy safidy io safidy io soa zany fa zahay de fa nisafidy agnany politika eto ary sy janony aneo gn'hevitray agnentaka e vahoaky am'le hoe efa mandeha amy lalana tsy tokony andehanany sy mandeha amy lalana tsy nampanatenainy anty fitondram-panjakana ty ao agnatin' zany evelorano fa 3 anao ve mba mahataratry fa aiza amin'io ny mandeha am'izao fotoagna zao ny AM sy ny tariny sisy nangataka alalana ametraka an'zany rue zany hoe lalana manokana ho an'ny rainy démocratie zany de ny filoha Zafelbera nitokanana zany nanomboka teo amy CNI alarbi jusqu'à tagny amy Villa Elisabeth tsisy tsolo tegna nisy any aloha zany fa ny pacte de responsabilité ny solo azy tao ny filoha ny HCC zany miala tsigny andrimato filoha zay rekarakotory zao fa any am'le référence le pacte de responsabilité nitadidiko aminao miala tsigny ray aman-dreny ka tonga tao io de lalana ho an'ny rainy démocratie sy tonga izy de tam'ty ndray nasiana kisarisary zany tamy 14 octobre teo parallèle io tamy fankalazana an'le daty tany anay-drano tsy tonga tao ny filohan'ny république tao Ambojatovo zay nagnome alalagny nametragnan'io sy norganisen'io présidence fa eo koa moa zany izay ne le anaporofona hoe efa fanjakana miadatragno ty raha ty iza marina ny solo-tegna any filohan'ny république atao satria ny kabary ny be ny tanàna atao ranaeno anao igny dia zahay de mitondra tenyny filohan'ny république eto fa satria izy no niatinatiny maro samihafa zay hitasika taninay-drano de tsy afaka izy de rehefa ny kabaro ndray ny filohan'ny ministre intérieur de namoaka ny teny iny iza marina ny solo-tenanao tao andrimato filoha iza ny solo-tenanao tao nitondra an'zay porte-parole-nao zay ary ny tsy fahatongavanao teo de itsikitsinay CRN fa tsy ty fampihavananao anao ary kisarisarina démocratie igny napetranao teo mikanjany Ambojatovo ho amasinitsika sara zany zay kanjany démocratie zay eo Ambojatovo satria teo ahy ene rahanay tamy 2009
sy nahazo autorisation ne zay tam'zany sy nahazo autorisation fa teo ihany eny ary tia ngamba ny fanadiadina manaraka satria miazakazaka be ny fotoanantsika toy izao ny niafarany magro eto nosy be Elville fotodrafitra sarodika voaroba toy ireny nandalovana bomba ireny ity orinasy ty anefa de mamelona malagasy maro mampandroso ny toe-karenany faritra ary mampandroso ny firenena mazava ho azy taoriny Tomasina de niarany antsonjainy fitondrana rajoelona koa ity orinasa ana malagasy ity tsy hay hoe inona loatra no tsiaritra amin'ny tompony fa nitsikaritra aloha de lonolony nikotroka efa ela no misy omaly de nosakanana tsitra izahamaso ny fasimbana tao amin'ny magro ny filompanorona ny orinasa de Andriamatoa Marika Ravalomanana baiko midina avy amin'ny préfet mihitsy raha ny fantatra no tsy nahafahan'ny filoha Marika Ravalomanana niditra tato raha ny tena marina de tao sakanana tsy ahita maso ny niafaran'ity orinasa ity izy ankoatr'izay de mampanontany tena mihitsy ny fahatahorana azy aiza ho aiza ilay fahalalana vezivezy ho an'ny olom-pirenena eto amin'ny taniny fa tao heverina ho ireny olona en résidence surveillée ireny ny filoha Ravalomanana taty nosy be Elville ary maso akaiky ny lalana lehany ny olona ionany ihany koa eny na tsy hanao famorina politika akory aza de bahanana aiza ho aiza ilay fahalalana miteny maneho hevitra fa indrindra ilay fahalalana mivezivezy eto amin'ny tany sy ny firenena efa nizo fototra maolona mihitsy mantsy no tsy ajaina eny fa na de filoham-pirenena teo aloha aza izay tena nahavita be amin'ny resaka fampandrosoana ho an'ity firenena ity verina kely tany anosy be ngamitsika tao anatin'izay fanadiadiny zay Andriamatoa Christian Tabera makasika ilay fahampotehany orinasa triple S ny magro amin'izao fotoana zao ny orinasa ty koa moa zany raha ny maromaro tokoa satria ny tiko ny triple A no nandovany zany taty aorina tao anatin'izay resaka fandraharana ny tiko resana de ny resaka fandraharana eto Madagasikara de iverena kely resaka hoe feuille de route izay ny fanarahana satria ianao de isany hoe zanakantitra nafantatra tsara ny accord de Maputo ahoana ny fomba fijerinao hoe inona ny tena sakana tsy ahafahana manatanteraka n'ilay accord de Maputo io hatramin'izao misatra besaka la managerme ny sakana ny eto Madagasikara de ny volonté politique ny fahavonona ara-politika zany ny sakagna eto satria alako bikasy tiko tare président Ravalomanana de zay fotsiny le sakagna fa ny vazapa masy volana da nazava resaky ny tagny hoe anareo mpitondra fanjakana malagasy aloha ny mandoa ny 30% ny favoazana ary io favoazana 30% io sany tiko rery na ny triple A rery na ny MBS rery na ny filoha Ravalomanana rery fa ho any rehetrarehetra zay victime je tegnako zao agnatiny sola zay keto zay io zany resaka question na volonté politique fahavonona ara-politique zany fa asiketo zany erasy ny faninana asiketo asika ve zany Andriamatoa filoha se fomba anazy se foro ifaninana amin'ny rasy foana eto laza isika fa erasy enangogagna asika any président Ravalomanana teo de wala attaque ve le rasy solany andro eto asika izay fotsiny hoe condition tena mampotona mana germain de 70% io ho alohanay ho izy ho ny mpamasy vola zany ka am'izao fotoagna zao moa crise mondiale am resaka coronavirus relance économique ane ny zavatra resan'ny fanjakana fa mifanaraka am'zany condition zany resaka relance économique zany ve ny toe-pagnasy ny toe-tretra ny fitondram-panjakana zay manenjika ny mpandrara gasy sy ny tiko sy ny triple A any tiako tenenina fa ny be da be ohatran'izany ny any amin'ny sim ane manana ny ambarany hitatsika regny azonao efa nanana ny ambarany any amin'ny sim tokony ny fitondram-panjakana zay hoe gouverner c'est prévoir anao zany hoe sy maintsy magnombagna anao zany alohan'ny hitondra ino zany mba vahaolagny sika
mpitondra iaho sagnatiny aloha miala signy namana Germain ino mba vaolagnareo mpitondra zany am'izao crise mondialy sy crise ara-toekarena am'izao fotoagna zao anareo miakara mediada magnazava fa sanjarako zany satria efa tapitra atreto gne tolo-kevitry lay mpanohitry amgne mba firenenay raha managny anty Madagasikara aty fa sy nenony mpitondra anake zany satria izy mafy be maronisa da ho hitatsika ety mahamaronisa anazy mahitsy be ngam ty fantaniko ty mahakasika le resaka raha bois de rose satria raha hitatsika misy maromaro anakiroa ngamba ny ministre zay premier ministre zay voatonontonona tamin'iny herinandro eny momba ny resaka hoe famoaham-bola tsy ara-dalàna zany teo anivon'ity firenentsika ity Ratsaivina Andriambato Christian Tabera raha tsy diso de isan'ny tory ihany koa ny professeur Zafy Albert zany mahakasika le resaka raha bois de rose tamin'ny taona 5 sy 2 aiza ho aiza zavatra io amin'izao ahoana ihany koa ny fomba fahitanao an'le hoe fametrahana ny tany-tandarana eto Madagasikara zany manoloana resaka fitsandrahana rena eto Madagasikara tsy ara-drariny sotra besaka namana Germain ary faly ao izy ary tena faly ao izy ny président ny RMDM de ny filora valimanana zay miresaka amitsiketo vaoka malagasy miresaka anao teo hoe fanjarana surtout ny fanjarana bois de rose tam filora valimanana izy io anao ngana eno zany resaka affaire bois de rose tany tamin'ny izy nitondra sy eno zany anao fa tamin'ny andro ny onganany tamin'ny fotoagna io hoe samy misofoka aby gn'olo te avoloa tegna da nahita bois de rose da rangalatra aby gn'olo tamito mangalatra satria mandravagny rasanao da mangalatra zany amina hoy izy anao hoe raha bois de rose gny mampalahelo anay zanaky ny faritra am'izao fotoagna zao be da be nge ny mpandrara malagasy teto miaraka amin'andrima to filohan'ny tetezamita zay filohan'ny republika am'izao namana Germain mba tsy tognonako agnara eto fa ho avy avao zay de tsy maintsy tognonoko avao agnara rehefa iaho miditry fagnotelony eto na fagnefatriny be da be ary managny profony zay CRN araky voalazanao teo nitory ny filoha Zafy Albert izy anao teo izany nitoriny ny président transition zay président ny république am'izao nitoriny nandefa ny regny bois de rose ta Singapour regny ary managny profony zany CRN amin'ny alalany pasteur Edouard sy ray aman-dreny zay conseil municipal pomba ny fitondrana moa izy am'izao lalatina ravololo manana any amin'ny référence ny dossier fa sevo manao annonce izy raha tsy mariny zany fa nitory devant la barre ary tena voniny président Zafy tam'zany hoe rehefa raikitsy io fanatsona amin'ny zavatsy io za président Zafy misy hiatrika an'zany raha zany eo anosy tam première instance io fa io moa zany araky le voalazanao teo hoe rehefa amin'ny fotoana inona ny raha fipitsarana anankiray miazakazaka be amina dossier anankiray fa rehefa amin'ny fotoana inona izy rehefa iza koa nitorina no matory izy agnaty bodifosy ka io moa zany mbola marary sy mandringa zany ny raha fipitsarana eto amitsika miverina kely am'le resaka bois de rose teo ny bois de rose ane efa tapatapaka aby tam'zany fotoagna zany tamy transition nagnino moa raha ohatra ka natao fitantanana mazava sy madio zavatry io fa sasany manangatragno vato sy mananga noronasa sasany amigadra-sy afagna am'izao fotoagna zao iaho zao da mampalahelo ana misy momba ny edi zay natao hoe edi bois de rose na firifiry moa gne fitondram-panjakana na militaire io na civil mpanjara niara-niasa tam'zany edi zany nagniraka an'zany edi eny olo irakiraky tagny tamin'igny faritra avaratry anosy igny fa sy izy tena raha an'io fa izy irakiraky nomeny vola tamy taona 2009 io tamy taona 2009 natafaran'zay nagnano an'zany izy tao agnatin'ny transition igny zany nikatrika an'zany edi tamy fanongondrana izy edi nga olo mbo fidy edi ve directeur na ino izy na olo mbo tendry sy manam-pahefagna zany mitovitovy kamo Claudine ihany koa izy i ramatoa Claudine Razay Mamonjy mampalahelo zany raha gne mpanjarana eva amin'ny faritry migadragadra fa gne sasany libre mihinagny gn'azo am'izao fotoagna zao sady lasa minisitry sasany ary isoraka mpitsara zay namoaka didy tamin'igny fotoagna igny tonga saigny hoe raha izao noho izy avoaka kosa edi fa gny mampalahelo ana ny suspendevany ministère ny fitsarana le mpitsara zay namoaka an'igny didiny edi igny am'izao mety mpitsara roa na telo eo izy na efatry raha sy diso ao azonareo le izy isorako any Clément Jos zay président ny syndicat ny mpitsara moa mba naneo hevitry izy tamin'igny réaction chaud azy fa za eto mitodika amin'ny ministère ny fitsarana sy ministre ny fitsarana direct mandramaty anao mpitsara foana rehefa matory anao agnaty bodifosy ariva dinio tsara fa ny zavatra navoaka ny suspendre regny mpitsara namanao regny de ny influencer fianakaviagny maro zany gn'olo touché regny
zay namoaka didy ary eto koa namana Germain de magnontany hoe rehefa ny mpitsara iza ny mamoaka didy de tsy azo valozana izy fa rehefa iza de azo valozana izy didina mpitsara le igny que demande le peuple ka nahafahana namerina ny edi atsy afaha koa am'izao ka nahafahana suspendre le mpitsara fahoriana lehibe zany mampalahelo zany mila mbola marary zany hoe raha fipitsarana amitsika eto mila débat koa io zany agnatina réconciliation nationale fa aminao ve zany hoe mbola misy olona mpikambany gouvernement am'izao ve zany hoe isany voaroiroy tamin'ny resaka tena misy fa rehefa tonga ny fotoana tokony hitenena anazy ka miziriziry izy miaraka amin'ny proof ny CRN kitany Madagasikara de oresana io article par article sy ny sary magnaprofo an'izany nagnondraka an'izany tagna mananara sy ny tariny sy ny rehetrarehetra tagna alors anga tena andeha misy ty révélation ty satria vérité agnatin'ny réconciliation nationale aoka sika mpitondra se pomba gne fitondram-panjakana azaka vérité fosy hoe miteny vérité eto na révélation eto do avokoa cybercriminalité zay mbola horesantsika eto rehefa avy eo fa rehefa inona ny cybercriminalité da mahalaky misaraka mpandrina amy dimy mandraigny da ary koa ame fonjany sy afa izy ame tany mora anareo ao koa anisan'ny mampitanjaka anareo koa ao désignation politique io poste io poste politique fa rehefa za iny mitondra on va savoir le vaza ka zay zavatra zay zany mila dininy ihany koa fa anao teo nametraka hoe anao ve izy anao mbola misy agnatin'ny fitondram-panjakana izy rehetrarehetra agnatin'ny lampiazo raha ataosika olo zato e représenté eo agnatin'ny lampiazo olo folo amin'io avao madio agnatin'ny fitondram-panjakana io ary zany ane mampalahelo anahy eto hoe naseho sary omaly hoe misy premier ministre teo aloha zay ta agnatin'ny fitondrany président Rajonaramapianina nanodikodim-bola mpanjakana araky le fagnotaninao teo araky le loha hevitra anao teo de naseho sary teo azo resagny zany premier ministre Zaravelonarivo premier ministre Mafala Olivier eto ay zany de sy hoe miaro sy lalanay satria zahay sy avocat de diable kosa zay CRN kitany Madagasikara sy ny RMDM sy ny vondrona panorama eto fa kosa zao ifanenjika lava eto ve tsika amy tsy mety nataon'ny sasany fa ny fanotanina petrako de zao mieky ve fa madio daholo anareo pomba ny fitondrana sy anareo zay mitondra am'izao manomboka any amy filohan'ny repoblika ka ny tantanana ny teteza mita madio aminay CRN andao raha madio zany de andao raha zany sokafana ty dossier ty da aza segna aza ampiasagna cybercriminalité eky ailio ary eky ataovy ambany lafika agny eky igny cybercriminalité igny fampitahora olo mako igny azonao zay ndrena matsaika hidirako hoe aminao ve zany cybercriminalité karazany hoe fitaovana entina mpiororona fitaovana io satria magnaprofo an'izany aho ny namana Clémence zay mpanolotsaina ny RD voalohany ao anatin'ny commune Antananarivo ino zavatra hitanao omaly zay sy ranabavy Clémence sisy fifandraisana ohatran'izany nitorany io resaka pavillon namboariny neny io io lalora valimanana io zany resy ny beny tanàna de nampiakatra any amy conseil d'état filambaniny ve zany namana Germain sa filana inona filana voasiary aminao rehefa resy anao de maheza mipetraka amle faresy anao zay ny tany démocratique zay eto ane zany tena sisy tsony zany démocratie zany tapre ny président Zafy surtout ny président Rajonaramapianina farany teo tam'zany Rajonaramapianina zany ane inona ny tsy nataonay za agnatony fa za kosa aloha tsy anisany naniratsira filohan'ny repoblika mananasy asena sary mananasa daholo ny lohany ao anatin'ny Facebook sy ny compte fake ao spécialité ny ty fitondram-panjakana ty mako le manao compte fake za io zao de voan'ny compte fake ndray raha riva na rapitso fa tsy raharahako fa za eto miteny révélation miteny zavatra marina amy maha-CRN na amakitany Madagasikara na mitondra an'izay feo zay inona moa ny mba natao sika 73 député teo amin'ny 13 meta amy fotoagnandro surtout ny couleur orange tam'izay fotoagna zay nisy any agny maty teo raha nisy ny nu tokony ray ny filora valimanana sy ny filora joel zay filohany ny vondrona mampara tam'izany fotoagna zany tam'ireny fotoagna regny mba niarana mangy tamin'igny favoazagna igny fa inona natao favoritisme natao teo favoritisme natao teo namangy taloha na anatitra voninkazo aloha ny filora joel tam'izay fotoagna zay de ny filora valimanana namangy fa raha nisan'ny olona teo ange nanotrina ny filora valimanana inona rapport de force ny tiako tenenina filora valimanana nahazo olona teo après midi tokony teo amy telo teo za teo foana nanaraka an'io tantara io ny tiako tenenina zany de zao sy mety ny faninana amy zavatra ratsy
ho an'ny CRN fa ndao atsika mba hifamela mba hifagnotriny ho fampandrosoana ty firenegna ty fa raha hifaninana amy zavatra tsy mety eto asika sy fakaitany eto andrio matoa Germain mahakasika lay fitoriana zay napetraky ny antokotiko Madagasikara volana maro aty aorina angamba mbola tsy nisy valy ny atramin'izao moa zany a cybercriminalité ihany no resaka eto Andriamato Christian ahoana ny fomba fahitanao azy zavatra zay hoe mety misy antony manokana ahoana ny fomba fahitako an'io sisy antony manokana io hoe fa alako bika sy tiako tare satria ny filora valimanana filohan'ny RMDM filohan'ny mpanotra sy leviny vavoniny sasany io kanefa sy filora valimanana ny lingilingy ho filohan'ny mpanotra fa ny lalam-pandrenana no milaza an'izany lalam-pandrenana nge milaza an'izany satria zao ny filora valimanana zay lany tamin'ny fividanana iny fa ny ezanany tsy nalany azy noho ny etsaketraky ny HCC tam'izay fotoagna zay dia nanaiky ny defetiny izy isorako satria ray aman-dreny izy omboko manana ny azy zagnahary iaro anazy de izay indrindrany egny nahatonga anay CRN kitany Madagasikara nanaiky satria ay ty rangala zay nafa mafy fagnaty mahery loha ty sy mahery loha ka izy io ary ty filohan'ny republika asika am'izao fotoagna zao ty sy eo amy détail izy ny atao hoe amy détail mako de mitazona ny teny ny fanomezana surtout tany amy propagandy sy ny ampanantenana vahoaka be fanantena am'izao zany raha ny fomba fahitana CRN kitany Madagasikara azy zay membre mavitrika ao anatin'ny RMDM sy ny vondrona panorama io filohan'ny mbola manao propagandy foana fanatika foana zany raha ataony eto efa sy manao efa sy tokony anao an'izany sony anao Andriamato fa efa filohan'ny republika anao eto ekeny be sy ny maro na zahay mpanohatra aza de manaiky anao ho filohan'ny republika na am fomba ina na am fomba ina na ala igny mbola vary mangaseky igny lohanao ambrasay manokana igny mbola sagneky asika zany zao fa mbola mijery le fomba fitantananao surtout tao anatin'ny ty Covid aty raha tao anatin'ny ty Covid aty ne karaha hoe 593 milliards de 593 millions de dollars azafady fa diso kely ateo no budget fanampin'ny mpanampy vola asika zany zay efainy gasy rehetrarehetra io fosiny vahoaka ny Antananarivo na faritany Antananarivo rery ny andohany io fa ny gasy rehetrarehetra raha natao zany fa za aloha sy de économiste loatra fa raha natao calcul au minimum namana Germain tokony samy managna gasy 25 millions d'habitants 40 millions de francs na 8 millions d'ariary isaky gn'olombelogny fa sisa tokantragno isaky gn'olombelogny ataovy am'izay raha confinement ataovy ny confinement na oery-taogna aza adalany zay saina ampiasa an'izay tapitra ny fotoanantsika araky ny toromarika ny technicien nao ambadika ao izany natefa niafatra avy ny Christian Tapera eto azany namana Germain voalohany aloha ny antefan'ny niafatra de tsy izy moa zany fa de avy amin'ny fitondram-panjakana ihany Andriamatoa filohan'ny republika tsy naniry ny zavatra ratsy ho atao eto amin'ny firenena ianao hitako reny mba namaky an'ireny IM anao reny ihany zay no mampanao politika eto sy maintsy vakina ny andaniny sy ny akilany fa rehefa namaky an'ireny dia saika ho resy lahatra fa rehefa tena nandinika Andriamato filoha sy nijery an'le olona firongo manodidina anao reny ihany ny amatotra anao ka sy atafavoaka an'le IM sady tsy tafiditra akatin'ny loi de finance PGE ny vadika zavatra hafa tsy haiko tsony le izy rehefa aveo savy ritaka ambony ambany zany ka hoy zao hoe fotoana zao Andriamato filoha aza atao mahamenatra ny mampianso dialogue national ho fandamignane crise zay ao arinany tike Covid-19 ty satria ohatrany tiany nofinofy EU fa rehefa vitanao ndray sy vitanareo fitondram-panjakana ndray ny fifidianana sénatorialy de apekarina ndray ny chiffre an'io resaka Covid-19 ka ilazana fa miverina ao anatin'ny fepetra ara-pahasalamana ndray manomboka janvier agny za eto sy mpaminany fa mpanao analyse amin'ny maserena kitany Madagasikara na membre ny RMDM sy ny vondrona panorama tsy androany nanaovana politika Andriamato filoha fa tsy soa ampiasonina eto tsy anao mampiasona io fa le membre manodidina anao agnatin'ny frongo ao io mbola manipoditra akondra hatram'izao mifoazanao ame toromasinao Andriamato filoha fa sy izy sony zao fizaliam-bahoaka zao ary za eto ty ametraka fagnontaniana amsika mpitondra fanjakana sy miadressé aminao Andriamato filoha zao no izy rehefa izany mamory vahoaka de sy mipetraka le fefetra ara-pahasalamana ohatran'izany tagny ambatondrazaka tagny vahoaka sy vahoaka ny tagny vahoaka moa masareny ka ahoana no ataonao anazy sy maintsy vory izy andray an'le vasiny sy vantsiny akonana sy ny tsy haiko
de rehefa izy nosakarana reo parlementaire zay mba anao tatitra mivahoaka reo ka hoy zao hoe tany demokraty sika ary mandalanzany demokrasia zany aleo zay zavatra rehetrarehetra zay mba hoagny aloha fandao sika irosy amy demokrasia raiky farany de ty raha ny gadra efatry taony tovy i Berija sy ministry ny serasera teo aloha Roli Mercia ny any Berija tena nagagabe ana de ny hoe fitenenana namana Germain be molitra ody maniratsira ny membre ny gouvernement sy hoe nangala zaza tagny andafy fa zao Andriamatofilo sy ny ministry ny serasera somary adressé kely aho eto Christian Tabera amina manokagny zany zay raha nandeny accord de Maputo zay voatendry premier ministre ny mangalazy jeune de voatendry ministre ny intérieur Andriamato Tabera Randriamanasoa tamizay de mbola nanentana fandarana tao vivanao raha mato ministre ny serasera amizao fotoagna be molitry zany Tabera zany ve mba misy ilagna anazy sady mainty be aky sady inona ny diplômany zany mbola amina ato agnaty telefony ato efeonao tamizany de nandeha ndray fifidianana anticipe zay nieritreretinay sasany nalaniagna anazy amizao fotoagna hoe nitory Andriamato Tabera Randriamanasoa candidat à la présidentielle tegna amin'ny conseil d'état de nareo daholo no tao anatin'izany ministre serasera amizao namana Germain sy ny milaza azy pahalalagna agnatin'ny fitondram-panjakana io agnatin'ny présidence io de namoaka ny gazette Free FM tamizany Free News plutôt hoe des candidats babakoto kora la cour suprême sisy candidat ngeteny raha sy babako rera azo proof zany fi babako teny tazakay he babakoto raha mato ministre so anao président de république zany olo tetanindrazagna babakoto namana Germain mibabe zanany ao andamosignao sady gny raha hoan'ny babakoto tantely dia akondro sy magnarany Madagasikara raha ohatra zany ka aminay CRN ka tia gidragidra par rapport ny zavatra napalahelo ane namana Germain de zao ny nagagadragnany i docteur Berija ne 42 firy mois zany hoe 4 ans zany azonao 44 mois ne de zao sy le nanamboragna anazy tariky ny motif nanamboragna anazy fa izay ny natao nefa ny avocat ny Ramatoa ministre sy ny Ramatoa ministre sy tao de tonga de avy de nivoaky ny didigny sy magnome signy pisara eo eto fa asous ordre avao koa anareo eto sy magnome signy anareo aho fa zao kosa mba manova baïonnette d'intelligence any amy zavatra ohatran'regny fa manahiragny zany regny amy toedraram-pirenena rehefa avy eo ka hoy zao hoe raha ohatra ka magnotany anao eto amina eto amaragnako anazy lavitra ny lalan'ny fampihavana-pirenena raha zao toetoetry ny zao zavatra miseho eto amy firenena zao namana Germain ary eto de mankahery ny mpikambana RMDM CRN kintany Madagasikara ary nivondrona panorama mahereza sika zala fa efa tsy hoela raha tiky de ho masaky ty raha ty zany ary mankahery aho eto hoan'ny filoha raha valimanana zay filohan'ny mpanohitry satria io koa namana Germain araky le fagnotaninao teo misy tsy manaiky azy ny filohan'ny mpanohitry fa igny anazy igny fa ho anay CRN de resy lahatra zay fa izy ny filohan'ny mpanohitry ka ajainay izy amizay fotoagna zay ary apetranay ame place maizy anazy ka hoy zao hoe raha eto anao hoe amin'izany entafany ny afatrao de mametraka afatra amy filohan'ny republika foana aho eto mbola staranao Andriamato filoha no miemotro amy fanapaha-kevitra ao ajanogny aloha le fividanagna sénatorialy andao sika iresaky andao sika hagnano débat hoe iza marina moa sika ty eto Madagasikara eto aminay CRN sy maintsy sokafagna vérité Andriamato filoha satria izay gny anisan'ny niarasasika na resy lahatra anay niaraky taminao tamy 2009 mais pourquoi amizao namana Germain mifampitsara velasia sika sy tia lalagny marigny sanaky rehefa nazy fahefagny mandalo Andriamato filoha tahaka ny fanoarako amaranako azy de ny hoe rehefa misy ny cyclone de ny rano be mandeha fa ny fasika tazomin'ny tany ka eto ao de magnentagny hoe engane mba sotonga amizay situation zay sika fa engane ny filohan'ny republika mba atory androany izy mivady mba hikilopika agnaty bodifosy mba handinika ny ty raha teneniko ty fa tokony rariny sisiny efa isokafagna fampiresagny zay sy mitady place mbola averiko eto zay sy mitady fera mitantagna fa mitady firenegna andeha amignara-dalagny ny fitatagna ny firenegna bonne gouvernance zany zay raha tadavinay CRN kitany Madagasikara membre ny mavitriky ny RMDM sy vondrona panorama makasitraka tompoky lahy makasitraka tompoky vavy makasitraka anao Andriamato Christian Tabera nanaiky ny fanasana teto amin'ity fandarany ity androany isorana ihany koa ny mpijery nanaraka ny adihevitra teto hatramin'ny farany makasitraka ny technicienne veloma tompoka